Salut à tous, aujourd'hui Nice te fait un partage. Fiadanana daholo tompoko tonga soa indray eto amin'ity pejy Nice te fait un partage ty manomboka androany a isaky ny alarobia de izara aminao a miteny malagasy a za mo tena malagasy tena malagasy ray malagasy reny a ary indrindraindrindra fiainako niaraka tamin'ny tompo a na resaka na mivavaka dia amin'ny teny malagasy foana satria zay moa zany no nitaizana anazy zay na lehibe anary tany a Madagasikara koa no mipetraka ela kokoa no taty de nisy fotoana zany tena niteny tamiko tompo hoe aleoa mizara koa amin'ny teny malagasy efa zany moa no ny tena hoe niangan'ny antsoko a tamin'izaho vao nanaiky ny antson'ny tompo de tena nanao vidéo tsy be deaibe fa nanao vidéo a nizara tamin'ny teny malagasy ary tena maro ny olona voakasika tamin'izany a indrindrindra ny olona tany a Madagasikara de tena maro ny olona niova koa ny fiainany tamin'izany de taty aoriana nefany a nahazo koa ny antso a amin'maza mipetraka aty a France hoe mila koa mizara amin'ny teny frantsay ary tena mbola nianarako zany ary voaingany zany hoe sany toriteny tamin'ny teny frantsay zany a sy nivavaka tamin'ny teny frantsay enina namaky ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny frantsay aza tena mbola voaingana kely tsy mety tsy ampy roa taona akory angambany fa amin'izao fotoana izao de maro ny olona tena nangitahita koa fizarana amin'ny teny malagasy satria tsy ny rehetra koa no mahay ny teny frantsay de lasy zao zany lasy zao androany misy afatra omeko anao androany afatra foy zay tena hitako ilaina nefa ny afatra koa nomeny tompo za rehefa mizara de azavaiko vetivety fotsiny hoe rehefa mizara de manontany an'ny tompo hoe inona tompony tianao zaraina inona ny tompony tianao zaraina mety be deaibe manontany tena hoe ahoana daholo ary nahitany reny paster reny reny olona reny reny thème reny sujet reny zavatra zaraina be deaibe reny de tsotra fotsiny ny valy ny omeko anao de hoe miresaka ny tompo tena miresaka ny tompo indraindray izy tena mamety olo-tsaina hoe zao zaraina indraindray izy tonga de hoe manokatra n'ity baiboly ty de tena tonga de omeny hoe tsy zaraina ty teny ty de ny teny nomeny ana androany vao teo il y a quelques minutes na quelques heures teo ho zaraiko aminao androany de teny eo amin'ny Romanina toko 5:10 vakio koa ny 5 voalohany hatramin'ny 5 fahatelo teny zay tena mahafinaritra teny zay tena mahafinaritra satria ny ten'Andriamanitra reto de ny tanjony ten'Andriamanitra de ny ananan'Andriamanitra fifandraisana aminao zay ny tanjony ten'Andriamanitra indraindray tsika miteny foana hoe za tsy maheno an'Andriamanitra miresaka amintsika ave Andriamanitra tena misy marina ave Andriamanitra tena misy marina ave mifanamasina sy ny sisa de misy sary vao hitako voaingana zay hoe misy olona miteny hoe misy marina ave Andriamanitra misy olona manontany hoe tena miresaka amiko ve Andriamanitra nefa ny baiboly ny mihidy mazava-be angamba zany teny zany raha ohatra ka te anana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao tsotra be ny valiny mivavaka ianao miresaka aminy ianao fa izy koa miresaka aminao amin'ny alalan'ny teniny Romanina toko 5:10 ny 5 voalohany hatramin'ny fahatelo tonga de vakiko amin'any Jesosy hoe fa isika izay matanjaka de tokony hitondra ny fahalemeny no malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay asoa sy ampandroso azy fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany fa ako ny voasoratra hoe ny latsana taony izay nandatsanao dia niatra tamiko tsotra be ny afatra tiako omenanao androany Jesosy Kristy efa tonga tato amintsika
na meny fiadanany atsika namonjy atsika izy a matanjaka tsika am'izao fotoana zao ara-panahy mbola maro ny olona mila pahirezina maro ny malemy a mila tena hoe hoentitsika any am'izany a fiarahana amin'Andriamanitra zany zavatra tena mahafaly hoe am'ty ten'Andriamanitra ity a de misy taridalana iray tena hoe important tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika kristiana de ny modely voalohany amin'ny fiainantsika de Jesosy Kristy nataony Jesosy Kristy teto an-tany nataony Jesosy Kristy teto an-tany a tsy nahafaly ny tenany fa ny ahafaly ny hafa ary mitondra ny fahalemeny hafa hitondra ny fahorian'ny hafa hitondra ny fahotan'ny hafa zay za anisany ianao anisany inona ny tanjon'Andriamanitra ny fampahery ny fampaherezantsika tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsy ny fampitsara tsy ny fanameloka tsy indrindrindra ny indraindray ny anozona ny hafa fa ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia ny fampahery ny hafaly ny namantsika inona no mahatonga anahy androany inona no mahatonga anahy androany te hizara aminao kanao zavatra be dehibe amin'izao fotoana izao a zay hafaly ny tenako sy hampandroso ny fiainako sy hampandroso ny momba fa zavatra tena mbola mavesatra ato am-poko sy tiako hozaraina aminao dia matoa nomen'Andriamanitra fiainana vaovao matoa nomen'Andriamanitra ny fifaliany matoa nomen'Andriamanitra ny fiadanany a dia satria mendrika ny azo an'izany koa ianao dia izay ny tiako hozaraina aminao inona mivokatry ny fiainanao raha ohatra ka ho an'ny tenanao foana ny mahafaly anao raha ohatra ka ho an'ny tenanao foana no andanianao fotoana efa mahery ianao efa matanjaka ianao efa faly ianao ny tompo milaza aminao androany fa ny anjaranao koa dia mampifaly ny hafa ny anjaranao koa dia mitondra ny fahalemen'ny hafa mba hatonga azy hatanjaka ohatranao misy teny hoe tsika dia fahazavana zao tontolo zao fa manina moa tsika amin'ny fahazavana satria Jesosy atao anatintsika fanamasina atao anatintsika raha ohatra ka mandeha any amin'ny toerana zay tena misy ny hakiviana misy ny fahalemena misy ny tena hoe ratrapo dia ianao mitondra ny fahazavana ianao ilay mampahery ianao ilay mampatanjaka satria ianao le efa matanjaka ianao le efa faly ianao le efa miadana ianao le efa manana an' Jesosy a anjaranao a no mizara an'izany afatra farany hozaraiko dia vitaiko ny fizarana omeko anao androany raha azo atao a aoka tsy ianao indray a mbola anampitsotraka ny hafa aoka tsy ianao indray no anakivy ny hafa aoka tsy ianao no anenjika ny hafa satria raha Jesosy Kristy mivelona atao anatintsika raha Jesosy Kristy mivelona ao anatinao a ny tena tanjon'i Jesosy ao anatinao a dia ny ampahery ny hafa ny ampifaly ny hafa ndao tsika hizara fifaliany ndao tsika hizara fiadanany ndao tsika hizara an'Andriamanitra zay mampahery sy mampatanjaka ary mampandroso maro ny olona tsy te handroso tsony amin'izao fotoana izao mafy ny fiainana amin'izao fotoana izao fa ndao tsika hitarika ny olona ho amin'ny fifaliany sy ny fandrosony zay a ny fizarana tiako menanao amin'ity misy teo feam-partage amin'ny teny malagasy voalohany ity a misy hira zay a nataoko cover efa ela izay tsy haiko tamin'ny 2018 tany angamany a hoe fantatro fa eo Jesosy teny fampaherezana omeko anao dia hira iray zay a tena hoe iainako le izy fiainana eto tany a misy ntsika misy nitomany fa zaka foana satria nahoana satria eo foana Jesosy tsy hoe any an-danitra lavitra be any izy a dia tena hoe mila atsoina be mihitsy izy vao tonga eo fa Jesosy eo akaikinao eo ny anjarako androany dia mampahery anao satria izay ny ten'Andriamanitra raha efa mahery ianao dia ampaherezo ny hafa fantatro fa eo Jesosy eo akaikinao Jesosy te hiasa Jesosy te hiasa ao anatinao Jesosy te hiasa amin'ny hafa misy ten'Andriamanitra fantatsika zay hoe tiava ny namanao a tahaka ny tenanao tsika ohatrin'ny hoe naturellement azafady fa tsy hitako loatra le fiteny amin'ny teny malagasy tia ny tenantsika
ty zay hampandroso atsika zay hatafita atsika fa ny tanjon'Andriamanitra koa de ny mijery ny hafa mijery ny hafa ampahereziny manodidina anao meo fifaliana ny manodidina anao a meo fiadana ny manodidina anao a fantaro fa eo akaikinao Jesosy a ka ninina mitranga amin'ny fiainantsika fantaro fa eo akaikintsika Jesosy a de zay ny raha omeko anao a amin'ity fizarana voalohany ity a de mamy fotoana anao zany a amin'ny alarobia de izara aminao indray a fa raha francophone ianao a de isaky ny alahady moa zany de efa misy teo fiampartage a amin'ny ora toy izao ihany a de fiadanan'ny tompo aminao a de tainy tompo daholo e fiainako eto an-tany fenotsika isitomany nefa tao zaka ihany satria anao miaro hatrany nino namanjoay na tsara io na ratsy de ataoko fifaliana fa fitiavana na de tsy tany masoko aza ianao miaro sy manoanay fantatro fa ianao be fitiavana miko ka na de solafakao tohananao na diaresi aza fainao mandeha anjambany aho satria tantananao nitokiko rehetra nde afatatro aminao nino namanjoay na tsara io na ratsy nde ataoko fifaliana fa fitiavana fantatro fa eo ianao na de tsy tany masoko aza ianao miaro sy manoanay fantatro fa ianao be fitiavana miko ka na de solafakao tohananao na diaresi aza fainao zany iry zany tena mety hoe enotsika de mety hoe faly mihira fotsiny reto faly mitendry fotsiny reto fa za jovavomela aminao fa tena iainako zany iry zany tena rehefa tena nandray an Jesosy de tena tsapako mihitsy hoe ninina mitranga amin'ny fiainako de eo foana izy ary faly miatrika ny zavatra rehetra satria fantatro fa izy tsy hanary anazy mihitsy ary ny
antony nanoako an'izany ery zany dia tena hoe tenenako anao hoe ianao koa afaka miaina amin'izany. Jesosy efa miandry ny andray an-tany amin'ny fiainanao. Ny fiainana tsy maintsy misy ny olana, ny fiainana tsy maintsy misy ny tomandy, misy koa ny fifaliana. Fa nefa rehefa fantatrao fa miaraka aminao Jesosy, efa fantatrao fa eo Jesosy, efa fantatrao fa ao anatinao Jesosy, dia atsianao am-pifaliana foana zany. Dia tena hoe raha maheno antiroty ianao dia raiso Jesosy, raiso amin'ny fiainanao, fa tena ho tsapanao zany fifaliana zany, tsapanao zany présence any amin'ny fiainanao zany, ary tena hoe atoky anazy ianao amin'ny fiainanao. Fantatro fa eo ianao na dia tsy tany masoko aza, ianao miaro sy manohoana. Fantatro fa ianao be fitiavana, fitiavana miko ka na dia solafakao tomananao na dia resy azafainao. Cette vidéo t'a touché, je t'invite à partager autour de toi. Et surtout, n'hésite pas à mettre un j'aime à la page Nice te fait un partage. Si t'as pas Facebook, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Nice sera très mal. Allez, salut!